Olona raiky amby sivifolo no voamarina fa mitondra ny tsipokanaretina Covid-19 ny alarobia voalohan'ny volana Desambra hoy ny Prime Ministra. Na dia raiky amby sivifolo aza anisan'ireo tranga vaovao voamarina fa Covid-19 malay alarobia voalohan'ny volana Desambra dia nilaza ny Prime Ministra Tsay Christian fa efa nahitana fienahana izany antontanisa izany. Tsy azo lazaina fa nisy fiakarana be ny tany Covid-19 eto Madagasikara hoy ny lehiben'ny gouvernemanta nandritra ny fiaonan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tamin'ireo solombavam-bahoaka androany alakamisy. Raha ny antontanisa farana navoakan'ny ministeran'ny fahasalamana dia 8,990 misy tranga vaovao tamin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faha-20 volana Novambra. Nahatratra 700 kosa izany tamin'ny fahafolo ka hatramin'ny faha-20 volana Novambra. Ny faritra Matsaitrambony no anisan'ny faritra tena ahitana tranga amin'izao fotoana izao hoy ihany ny Prime Ministra. Raha ny fantatra moa dia nanakatona ny sekoly mandritra ny fotoana tsy voafetra ny kolejy frantsay René Cassin noho ny fisian'ny tranga Covid-19 ao aminy. Tsy voareo ka ny fako sasa noho ny olan'ny fitaovana hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Naneho ny fialantsiny hampona n'Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna Naina Andretsi-Toaina. Nanazava izy fa tsy voareo ka ny fako eny amin'ny fokotany sasantsasany noho ny olana misy eo amin'ny fitaovana na fiara izany na fitaovana ampiasana ao andra-lanitra. Mahatonga fiangonan'ny fako izany ka ialana tsiny indrindra amponina hoy ny ben'ny tanàna. Nampanantenany efa izy fa no ezaka ny komina hitondrana vahaolana amin'izany ka hanova fiarabe tatitra ny tompon'andraikitra anampiana tosika ireo fiarabe efa miasa ahafana mandroaka ny fako. Mandritra ny fanapahan-kelevitra dia mafy hatrany Naina Andretsi-Toaina fa raha tsy voaroaka ny fako dia tokony antsoina ny ben'ny tanàna izay manana programa feno. Nanomboka androany alakamisy ary tora ampitso zomatelo Desambra ny fampahafantarana ny asan'ny polisy-pirenena etsy amin'ny tokotany lapan'ny tanàna Analakely. Mamaim-poana ny fitsidihana izany ho an'ny olom-pirenena rehetra ary efa miantrano eny an-toerana ireo ratsa-mangaika rehetra mandrafitra izany polisy-pirenena izany. Ahafahana manazava ny tena asan'izy ireo eo amin'ny fiarahamonina sy manome torohevitra na torolalana ho an'ireo mila izany manoloana ny tranga mahazo azy ireo no tena tanjo ny fampiratiana. Ankoatr'izay nefa dia hita miranty eny an-toerana ihany koa ireo fitaovana izay mifandraika amin'ny asan'ny polisy-pirenena toy ny fanamiana sy ny fitaovam-piadiana fampiasany. Ireo karazana zava-mahadomela voararan'ny lalàna sy ny fikirakarana na fandraisana azy. Azo lazaina fa nahasarika olona ity fampiratiana ity raha tamin'ny andro voalohany androany. Ao ireo liana ahafantatra ny momba ny polisy-pirenena amin'ny ankapobeny, ao koa ireo tanora maniry ny seritra amin'izany asan'ny mpitandro filaminana izany.